entonareo ny vatamasina mirakitra ny fanekempihavanana ka miampita eo alohan'ny vahoaka. Josoa 3:7 Baiky nomeny Josoa ny mpisorona io afatra io mialohan'ny ampitana ny Jordana. Mialohan'izany anefa dia efa nitetin'ny tombony sy ny zanak'Israely ireo mpifeny vahoaka ka nandidy azy ireo nanao hoe rehefa hitanareo ny vata misy ny faneken'ny tombo Andriamanitra entin'ny levita mpisorona dia miainga avy amin'izay hitoeranareo ka manaraha azy. Fa nahoana tokoa moa no tsy maintsy miandry ilay vata masina mirakitra ny fanekempihavanana hetsika vao afa miainga. Io vata masina mirakitra ny fanekempihavanana io izay ametrahana ny didy folo dia manambara ny fiandrianan'Andriamanitra, ny fanatrehany ary ny hery no amin'ny fanambinana. Koa tsy mahazo mialohan'Andriamanitra na oviana na oviana izy ireo, fa tsy maintsy miandry azy sy ny toromarika avy aminy. Ary izany no niantoka ny fahombiazan'i Josoa sy ireo vahoaka izay miaraka taminy. Tahaka izany koa isika, andeha Andriamanitra sy ny teny mandrakariva no hialoha sy hitarika antsika eo amin'izay rehetra sainy atao ambara. Araka ny voalaza hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Anterina araka izany fa isaky ny fova maraina isika dia ny tenin'Andriamanitra vakiana na enona no mila raisina sy sainsaina mialohan'ny zavatra hafa rehetra tiaka atao. Dia ho tsapako sy ho tsapanao fa mazava kokoa ny lalak'izorana na dia eo aza ireo sakana samihafa. Tompo, manaiky ny hotarianao aho ary